vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony olo vahaony olo nandehandehandy tsy mba misy karazana olona manko ry havany afaka amin'ny apahany tsy diso mihitsy ngereny tenintsika reny misy amitsika miteny an'izany samy délivrance zany ao tsy ilaina tsony rehefa nandray an' Jesosy anao dia afaka rehefa nandray an' Jesosy dia délivré rehefa nandray an' Jesosy dia fa tsisy dia volo mamatitsy zany tsony ary hoe mbola misy zavatra mampijaly azy misy fahoriana mavesatra misy ady mavesatra ary tsy mety afaka miezaka miady any ianao amin'ny fanomponan'ny tompo ary be da be ny mpino manatrika ady efa voavila heloko ianao efa afaka tamin'ny toka fa ianao koa mahatsapa fa tena mbola misy fampahoriana atakina devoly atakina famosaviana zay mahatonga ny fiainanao mikorotana tsy mety tena feno ny hafaliana fa enina hoe reraka ao anaty ady ary zany inge mahatonga antsika mpivavaka mitady ho reraka indrindray mitady ho kivo mitady hiverin-dalana satria manino afaka amin'ny apahantsika afaka tamin'ny karazana fahotana vitsivitsy afaka tamin'ny fahazaran-dratsy fa misy apahana fijaliana koa nefany enina hoe misy apahana fijaliana zay mampijaly ianao sy mampahory ianao ary izay ny mahatonga antsika nanao an'ity fampianarana ity ahoana ny ahatonga avantsika mifanafana tanteraka fa tsy fanafahana amin'ny atsasany na amin'ny fanafahana amin'ny sasatsasany fotsiny fa raha ny zanaka no anafaka dia ho afaka tokoa ianareo zany hoe fanafahana amin'ny lafiny rehetra en totalité ozy izy tsika fa tsy zavatra vitsivitsy ka zay ny antony anarantsika miresaka tsika amin'ilay hoe fanapahana sy fanjakana ny mpanjakan'izao fahamazena zao dia fanaratseny amin'ny rivotra ka dia hiditra amin'ny volume fahatelo tsika amaky ny tenin'ny tompo anefa milohan'izay ndao le hivavaka tsika misaotra indrindra tompo apetra ato ambavako indray ny teninao androany aza vela hiteny araka fahaizako aza vela hiteny araky ny fahalalako tena ampafantaro aho tompo fa ampafantaro anay ny zava-miafiny ahafahanay mandraisany devoly satana sy ny fanaratsy sy ny ozona rehetra mba tonga ny ho afaka tanteraka ary tena ho afaka tanteraka sokafo ny vava-mpanomponao ary mitenena aminay fa vonina iaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen halleluja amaky ny tenin'ny tompotsika ato amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo ary eo amin'ny andininy tenin'Andriamanitra efa diso haitsika andininy faraika ambin'ny folo manao hoe asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo manao hoe ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosoara sy ny fiaron'akanjo ny teny aminy no netiny atao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary ny voaka ny fanaratsy tamin'ny alalan'ny mosoara fotsiny ary nisy jiosy sasany mpiriorio mamoaka fanaratsy izay nininanonona ny anaran'i Jesosy tompo ny anaran'i Jesosy tompo koa teo amboniny manana fanaratsy ka nanao hoe mampianinanareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriam-Paoly ary nisy fitomboralaza anakisikeva
jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao an'izany ary ny fanaratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatry Jesosy ary fantatry koa Paoly fa mba iza kosa moa ianareo ary ny lehilahy izay nanana ny fanaratsy dia niatsambontsambotra tamin'ireo ary naherika naharesy azy roalahy dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratry. Amen. Eto amin'ny bokin'ny Lioka toko 9 no hanoizatsika azy tsara mifantoka tsara tsika. Lioka toko 9 dia ny 9 toy izao vaky ny tena amin'ny anaran'ny Tompo. Andiny 7 ary nialana keny an-tanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna izay efa nanana demonia ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra trao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa no nahitany Jesosy Kristy izy dia niantso mafy sady nikohaka teo anatreny ka niteny tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra, masina ianao aza mampijaly ahy. Fa izy nandidi ny fanamaloty hivoaka tamin'ny lehilahy fa efa nahazo azy ely zany ary efa nafatotra tamin'ny hazo azy efa nafatotra tamin'ny gadry na ny tanany na ny tongony ka nambenana izy nefa notapahany ny fatorana ka dia nentin'ny demonia niroitra nakany anefitra izy. Ary farany ato amin'ny Efesianina toko 5 andininy 12 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo mifaharary ary sikiny fahamarinana ny valahinareo. Mifaharary ary sikiny fahamarinana ny valahinareo. Izay tenin'Andriamanitra iny hitondrantsika famelabelarana vitsivitsy izany. Ny zavatra fanamariana voalohany nomeko aloha dia le fampianarana nomeko tamin'ny andininy voalohany sy ny faharoa teto izay nitenenako hoe misy ny lanitra fahatelo. Ny lanitra fahatelo dia voalaza atao amin'ny Korintianina faharoa, efa novakiko teto zany Korintianina faharoa toko 12 andininy faharoa manao hoe mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho tokony ho 12 taona lasy zay na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantaro. Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ny Baiboly dia milaza fa ilay anankiray dia nakarina any amin'ny lanitra fahatelo sady safy misy ny lanitra fahatelo. Misy ny lanitra fahatelo ary ny Baiboly no milaza an'izany eto. Koa raha misy ny lanitra fahatelo dia misy koa zany ny lanitra ray voaloha ary misy ny lanitra ray faharoa. Dia nazavaiko teto zay hoe ny lanitra fahatelo dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra any amin'ny farany ambony, any amin'ny lanitra fahatelo any faratapony. Dia Jehova no mandidy manapaka any. Izy no faratapony fahefana any. Izy no faratapony zavatra rehetrarehetra any. Any amin'ny farany ambony anazy ny fahefana, anazy ny hery. Dia nazavaiko fa faharoa taorianan'io dia ny hoe misy ny lanitra intermadera na le hoe faharoa dia tsy izy akory fa ao indray le andrinan'izao tontolo izao no manapaka ao amin'ile lanitra ray faharoa. Nisy ihany moa zany fanontaniantsika pastera
ny devoly ange fany amin'ny elo hoe devoly ianao mba ny faladiantsika tsy tompoko aza mandeha par sentiment ohatra zany fihetsepotsika ny miteny an'izany hoe ny devoly eo mba ny faladiantsika ny devoly any amin'ny afo be fihetsepotsika zay mety misy apahana devoly eto ambonin'ny tany no miasa apahana devoly le miaramila madinidinika ireny miasa eto ambonin'ny tany fa ny mpanjaka ny fahamazinana ilay mpanjakany tsy eto ambonin'ny tany fa mipetraka eo amin'le lanitra faharoa io eny amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotra amin'ny teny frantsay izy tena mazava amin'ny teny frantsay izy tena mazava ovakiko amin'ny teny frantsay Efesianina toko fahenina Efesianina toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo dia ovakiko amin'ny teny frantsay manazava an'le hoe eny amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra izy ny baiboly malagasy dia miteny hoe ny mpanjaka ny fahamazinana dia eny amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra fa baiboly tenin'ny frantsay dia teny amin'ny teny mihitsy hoe les lieux célestes les lieux célestes ovakiko ny Efesianina toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny teny frantsay. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ny baiboly teny gasy dia miteny hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra fa miteny frantsay mazava tsara dans les lieux célestes ny dikan'izany lieux célestes zany dia hoe fitoerana any an-danitra misy apahana lanitra izay mbola anjakan'ilay devoly les lieux célestes zany ny dikany hoe les lieux dia tsy toerana anankiray zany tsy niteny izy hoe le lieu fa les lieux ozy izy zany hoe toerana maromaro céleste pluriel toerana maromaro dia io natonga antsika nametraka ambe ao amin'ny lanitra faharoa ny devoly ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao tsy indriny ny baiboly tsara hoe fitoerana any an-danitra karaha misy amintsika le ohatrany malahelo satria misy amintsika ihany malahelo le pastera devoly ange efa ny ambany faladiantsika Jesosy ny teny hoe indro efa nomena anareo ny fahefana nitsaka mena rana eny tompoko misy apahana devoly izay miasa eto ambonin'ity planeta tany ity dia ny zanak'Andriamanitra iriry any no manana fahefana nitsaka azy anitsaka ny mena rana sy mainko ny zanak'Andriamanitra iriry any am'ireo le fanaratsy izay miasa eto ambonin'ny tany fa ny baiboly koa tsy azontsika hodisina fa misy rehefa namanapaka eny amin'ny rivotra dia ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao ka raha miteny azany hoe ao amin'ny lanitra faharoa no misy ny devoly dia aza heverina hoe mamorona fampianarana na hoe manome lanjany devoly na hoe manome devoly ve paster dia ataontsika mitovy amin'Andriamanitra tsy mitovy izy fa Andriamanitra ny any amin'ny faratapony any amin'ny lanitra fahatelo izay tompony zavatra rehetrarehetra fa mbola zavazava koa nareo rehefa tena mandeha nytoyany fa io le mpanjaka fahamazinana no mifehy izao tontolo izao ary eo amin'le hoe les lieux célestes ny misy azy lieux célestes na le hoe ino izy ty to fitoeran'ny lanitra ao vakio amin'ny Google mihitsy makati ino izy ty jereo amin'ny traduction ao amin'ny Google zay les lieux célestes zay fa hoe fitoerana any an-danitra ny dikany raha ohatra ianao tsy mino an'izany ka ny apahana ny devoly mpanjaka ny fahamazinana tsy mbola any amin'ny elo fa mbola mifehy izao tontolo izao zay zany a zavatra tiako ho mariana ka eto ny tenin'Andriamanitra dia ho jerentsika hoe atonga antsika tena ho afaka tanteraka fa hoana ny atonga antsika ho afaka tanteraka eto amin'ity le Efesianina ny vakintsika teo ty Efesianina toko fahenina dia misy an'ilay fitaovam-piadiana nomeny Jesosy men'Andriamanitra eto manao hoe Efesianina toko fahenina ary eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo manao hoe mifaharary ary sikiny fahamarinana
ny valahanareo mifaharary ary sikiny fahamarinana ny valahanareo rehefa anao an'le combat spirituel ry havany tena iady an'ireo devolo reo hatongavatsika ho any amin'ny fanafahana tanteraka tsy ndriko tsara hatongavatsika tsy any amina fanafahana apahana fanafahana na apahana amin'ny hoe afaka tamina zavatra vitsivitsy fa fanafahana tanteraka dia misy zavatra takin'Andriamanitra amintsika dia ozy izy sikiny fahamarinana ny valahanareo rehefa iady amin'ny devolo ry lasena bavy ka ho tonga any amin'ny hoe andresy ilay mpanjaka ny fahamazinana ny ady eto zany ny komba resahany eto dia tsy le ady amin'le devolona loka le hoe andresiny loka andresiny devolony loka andresiny devolo fijangajangana kely tsy le resaka devolona langa kely reny le agent satanique reny le agent diabolika le hoe devolo kely mampiloka olona devolo kely mampisotro toka azy devolo kely mahatonga azy mijangajanga reny dia apahany fa raha tena te andresan'le ngeza be anao ary rehefa resinao io mpanjakany io dia ho tonga ho amin'ny fanafana tanteraka ianao ka tsy ho azona fanaratsy ny famosaviny zany tsy aresenao tsony ny ozina rehetrarehetra tsy aresenao tsony satria le mpanjakany mihitsy nefa voatifitra anao ny fantsana tsy afaka mampijaly anao tsony tsisy karazana herimaiziny aditsaina trosy aretiny korotana fampahorina satria maro amintsika ingeny tena mbola afaka tamin'ny fahotany afaka tamin'ny adalany fa misy fahorina tsy mety afaka fampijaliana mampitebiteby ary na ianao totokatrampivavaka io ary dia matsapan'izany misy zavatra tsy mety tena mandeha ianao mahatsiaro hoe olom-bovonjy ianao mahatsiaro hoe mivavaka any am-piangonana ianao mahatsiaro miderany tompo ianao mahatsiaro fa manao fanatitsy tena mba hoe mitady an'Andriamanitra fa ianao koa mahatsiaro fa tena mbola misy fampahoriana sy fijaliana zay tena mbola mampijaly anao ary iantsonao amin'ny pastera iantsonao olona nampianao ambapio ahy eto amambavaka ahy ka androany ao anatin'ity fandarana ity dia hiala tanteraka satria ny baiboly dia niteny eny Jesosy zaho avo Jesosy mba hanananareo fiainana ary hanananareo be dia be zany hoe tsy apahana fiainana no nomeny Jesosy atsika hoe afaka tamin'ny teny ratsy fotsiny ianao dia lasa mpivavaka be dia niova fitafy dia niala daholo le fijerejejona sy le andray dia lasa nanao sarin-doha be nefa be sarin-doha fa be adi-tsaina koa niova zipo lava fa be problème sady ilikiliky ny olona ny latsainy niavana latsainy manodidina raha mpivavaka nareo raha mavonjy ny Andriamanitrareo maninonareo mijaly velo loatra zao ka tsy lay apahana fanafahana ohatra zany hoe afaka tafijerejejona sy adalana sy fahazarany ratsy fotsiny nefa fiainy fijaliana sy ranomaso ny fiainana fa zaho avy ho Jesosy hanananareo fiainana be dia be fiadanana ho Jesosy nomeko anareo ary fiadanana no avelako anareo tsy tahaka ny an'izao tontolo zao fa fiadanana maritra mandrakizay zany ny voalazan'ny baiboly makanesa ty amiko Jesosy ianareo zay miasa fatratra sy mahavesatretana zany ho anome anareo fitsarana rehefa tonga ho amin'i Jesosy tsika zany dia tokony ahita fiainana mahafinaritra fahasambarana fifaliana isan'andro fiainana mahafinaritra ko maninona ary no tsy mety tonga amin'izany tsika maninona ary tsika no tsy mety tena afaka tanteraka mahatsapa fotsiny ianao fa afaka tamin'ny apahana ratsy zavatra ratsiratsy vitsivitsy ary be da be mihitsy ny olona miresaka amiko oatra zany hatramin'izay vavahanay kosa aloha pastera dia mba afaka tamin'ny labera ny vadiko mba afaka tamin'ny toka izy mba efa milaminy mivady fa le trosan'olona pastera roa taona sy tapan'izay ny vavahanay mivady fa tsy mety afaka tsy mety mahita asany vadiko zara raha mahita haniny zay pastera eny zay ndray aloha mba hoe mba misy fifaliana
mba efa hoe mba tsotra ny taloha aloha e fa de tena tsy voalohany hofatrano fo tonga ny isaky ny farany volana de fa mitebitebindray aiza indray nahita hofatrano pastera de tena de hitanao zany le olona hoe afaka ihany tamin'le aretina kely iny kosa aloha pastera mba tena zava-mahagaga zay no nahatongavanay mivavaka tato mba afaka le zavatra nandehandeha tao anaty kibo de lasa janona tamin'izay le hoe afaka le zavatra nandehandeha tao anaty kibo fa le zavatra mandehandeha problema mandehandeha le mpamosavy mandehandeha ao an-trano lay blocage tsy mety afaka ny fampahoriana tsy mety afaka nefa Jesosy nampanantena fanafahana tanteraka de tsotra le antony misy tetika ady nomeny Jesosy sy kiny fahamarinana ny valahy inareo retsaka fahamarinana misy olona tompoko raha tia nandresiny devoly de hita taratra amin'ny olona io ny tena fahamarinana tsy apahana fahamarinana tsy demi vérité tsy demi vérité fa fahamarinana en totalité tena fahamarinana tanteraka fahamarinana zany natonga an Jesosy rehefa miteny de miteny manao hoe lazaiko anareo marina de marina tokoa fahamarinana no fitaovam-piadiana voalohany nomena Andriamanitra atsika raha iady amin'ny devoly iady amin'le mpanjaka ny fahamazinana de le fahamarinana hita eo aminao ve zay fahamarinana izay jerenareo tsara ny devoly tena mahalala anao raha mijery an'le asan'ny apôstôly toko 7 taotsika de ozy izy ny voalazan'ny baiboly asan'ny apôstôly toko 7 ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe indrindra tsy indriny tsara ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe indrindra ka dia ny mosoara sy ny fiaron'akanjo ny teny aminy no netiny natao tamin'ny marary de sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanaratsy alleluia jereo nge ny herin'Andriamanitra ny asa tao amin'ny Paoly apôstôly herin'Andriamanitra mahery vaika mihitsy tsy nila nametratanana akory izy fa mandeha izy de ny fiarona ny mosoara teny aminy mosoara zany moa atao inona fanisivana lelo zany fahaitsika zany fiaron'akanjony zany hoe ambonin'akanjony de iny zay olona mandray an'le mosoarany mandray ny fiaron'akanjony de tonga de sitrana ny aretina de mikikika ny devoly maye ivoaka zay e nefa ny akanjony Paoly fotsiny voakasika ny akanjony ny Paoly fotsiny voakasika de efa mikikika ny devoly de miala ohatrany Jesosy koa la indray andro tadiditsika tsara nisy vehivavy anankiray nandeha raha 12 taona nandeha raha de ambaran'ny baiboly fa vo nakasika ny ravin-dambany Jesosy vo ny ravin-dambany Jesosy fotsiny voakasika tonga de niala ny loharanon'aretina de teny eo nitsahatra ny fandehanan'ny raha sitrana le vehivavy nandeha raha 12 taona tsy nyroahany Jesosy devoly akory izy tsy natao délivrance fa nakasika ny akanjony Jesosy izy de niala ny aretina ohatra ny Paoly apôstôly zay mikasika ny akanjony nandray mosoarany tonga de sitrana zany ny atao fahefana zany ny atao pouvoir tonga de manaky ny devoly ary tsindriny baiboly tsara eo amin'ny andininy 12 eto amin'ny tiasan'ny apôstôly toko 7 hoe ary nivoaka ny fanaratsy nivoaka ny fanaratsy vo nakasika amin'ny Paoly na ny akanjon'ny Paoly reny olona misy devoly reny de jerenareo tsara ny 17 ary nisy jiosy sasany piriorio mamoaka fanaratsy izay nini nanonona ny anaran'i Jesosy tompo koa teo amboniny manana fanaratsy ka nanao hoe mampianina anareo amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly izay ary nisy fitombiralahy zana sikeva jiosy lohampisorona izay nanao zany ary ny fanaratsy namalika nanao hoe fantatray Jesosy ary fantatry koa Paoly fa mba iza kosa monareo alleluia Jesosy i Paoly
dia nanasitrana olona marary dia hitana nisy tovolahy anaky fito zanaka mpisorony zanaka sikeva